zavatra anankitelo no tsy mampatombona le botulisme. Voalohany indrindra tsy mbola nisy mihitsy no hoe no zany apatisserie no mahatonga an'izany botulisme zany. Mahatonga botulisme dia ny charcuterie sy ny resaka sakafo ambifotsy raha hoe sakafo ny resahana. Ny faharoan'izay dia satria namena an'le totozy le donaty satria nalefa tany amin'ny laboratoire teto anivy ministère CSQD1 dia hitra dia maty le totozy. Fanao rehefa ohatrany hoe manao test de toxicité ary raha ohatra hoe botulisme io dia namena an'le totozy fanitrangana botulisme maty ny totozy après 3-4 jours, 3 na 4 andro vao maty le totozy. Ny fahatelo aorinan'izay ny anatin'izay argument zay dia botulisme tsy mahatonga fahasamban'ny aty, tsy mahatonga fahasamban'ny fo ary tsy mahatonga fahasamban'ny rein na ny vo, fa reo olo reo rehefa nalefa ny analyse fitiliana tany amin'ny laboratoire dia simba ny sela ao anatin'ny fony, simba ny fonction rénale na ny voany ary misy olana amin'ny fony. Ny fanjakana zany vao nanomboka izay teto anivy ministère dia efa tonga dia hoe tsy botulisme zany io. Ny zavatra nisy dia nisy rangahy anankiray zay nandeha namonjy fety dia nitondro tsy nihinana fa nitondra an'le donut zany, nody tany an-tranony ary rehefa nody tany an-tranony dia namehany io donut io an'ny vadiny. Tonga avy teony eo dia niditra hôpitaly le vadiny tratran'le symptôme rehetrarehetra. Dia iny vomina le lohan'ilay vadiny iny no nalefa natao analyse tany amin'ny laboratoire tany ivelany. Ny arahantsika naheno zay naheno sy nahita moa zany fa izaho dia japy fiara aloha fiara manidina no japiko fa tsy train tsy fiara-dalamby amin'ny resaka izay natao ho an'ny mpitondra eto amintsika ny zavatra izay nisy raha ny fijeriko manokana aloha amin'ny olona nasaina sy ny olona tonga izany hoe tao anatin'ilay raharaha fanapozinana izay teny Ambomalaza dia diso avokoa. Za tena samy tena izany hoe diso avokoa aloha ny zavatra izay noresahana satria any amin'ilay tsy mivoto manaintaina ny rehetra ao anatin'izy ity. Raha petraka ao ny raha izay foana ny averimberiny eto ireo olona tsy ny olona mihitsy ny olana eto amintsika fa rafitra. Averiko tsara, tsy olona ny olana eto amintsika fa rafitra. Zay fanarahana rafitra izay re olona ho an'izay olona niakatra tao nisy firy izy teo 5 dia ny ampian'ilay mpanao gazetiny zareo 7 zany dia fa reny fanontaniana efa voahomana dia mivaliny koa efa voahomana efa PAD reny aloha dia tsorona aminareo fa tsy hoe mivantana akory fa sao dia varivariny lavitra eo dia voan'ny be manaika eo dia samy tratrany samy variny eo fa efa vita reny dia nalefa fotsiny dia any an-trano izy no mijery aloha dia azavaina asa fanaova-gazety no resahana ary voatohana kely ny tena raha miteny an'le hoe aiza ozy izy misy mpanao gazety dia mpanao gazety manontany azy fa tokony iza ny antanina ilay tompony latsaka avy any an-danitra ve le niteny an'le hoe avy any an-danitra fiaviako dia adiniko hatrany ny fitafiako zay ve no atao fanadiadina sy antanina mpanao gazety. Izahay zao teto ny omaly dia nanasa mpanao gazety onona saina rehefa avy nijery ilay hôtely lehibe tany an'le hoe Ampora tany faritry Antsiranana iny dia inona mamaly ane zany zao zay le izy fa raha ny teo amin'ny toerako mihitsiny Andriamalala Fenoasina Andrianarivo Afatra tsy mipetraka teo amin'le toerana raha mitondra firenena satria zay le teneniko hoe rafitra ny olana rehefa voatotoana hoe inona voatotoana tao anatin'ilay izy nisy fahafatesana tao zany misy ministra zany ho an'ny fahasalamam-bahoaka voalohany zany izy tsy maintsy eo nisy fisamborana tao misy atao amintsika le atao hoe mpitandro ny filaminana lisy koa efa lasa mpiaro mpitondra efa tsisy very le sotoavina mon général voataparesaka zay mirahalahy teo maraina teo very le sotoavina satria lasa mpiaro mpitondra fa tsy mpiaro ny vahoaka itsony dia nisy ihany koa teo tony amin'ny mpampanao lalàna voakasika ireo satria nahoana tsika tsy niresaka hoe fizahantany raha nisy niresaka zara ny teny mihitsy ny hoe raha mbola tokony ampiana satria niresaka mombana serasera dia tokony tao koa zany ny ministra ny serasera zay zany ny tokony ho teo fa inona le tena nahatongavana zany lay mpitondra tao anatin'ilay izy
dia misaotra lehibebe vata ny tenako za Marjona Ratini za tsy mpanao gazety fa za tsotra fotsiny hoe misaotra ny professeur Rajoelandry Nirina lasa professeur Rajoelandry Nirina dia makasitraka ny dokotera misy midiny eto dia misy miakatra ny ministera ny fahasalamam-bahoaka satria midina amin'ny toerany kosinareo le asa tokony ataonareo lasa rataon'ny olona dia nataon'le professeur vaovao zay mivoaka atao lafrantsa tao dia manana ny taratasy sy ny diplôma le faratapony zay ma professeur Rajoelandry Nirina azy miala tsiny re olona zao afaka ny anarany singa satria efa mivoaka le izy ho tany saikitsika eo afa-tsiny singa afa-tsiny zany zao singa io le hoe kapaina misaraka ho azy ohatran'ny tany sy ny lanitra io e zay le afa-tsiny ny zavatra tiana horesana zany ao anatin'ilay izy olon-dehibe reny raha hiteny aho hoe zao a ny anakiroa am'ireny za samy teny na ny anankitelo akory ny ary mbola zandroko raha taona horesana io a misy anakiroa zokiko eo fa tena mamoetra mihitsy raha ohatra ka le mpiarom-pitondra aleha ataoko hoe mpiarom-pitondra satria tsisy mpitandro ny filaminana eto e ary tsisy filoha eto fa mpitondra misy tsotra mivaliny raha ohatra aveo anareo mpiarom-pitondra misy olona cible eo tifirina dia maninona le manodidina aveo maty ataovy amina raha ohatra raha isika le amin'ny teny anglisy le sniper raha hitifitra ianao raha isika ny teny frantsay hoe tireur de lutte hitifitra zany ianao am'le cible hoe iritsy ny tifirinao dia le manodidina aveo maty mba afakoranga zany mbola tsy dahita oatra zany raha tsy eto Madagasikara tena mariny e raha ohatra ve le olona le zay nanao an'le le izy tsy mpamosavy reny mpamosavy de atao hoe mpamosaka ny hoavy fa reny le mpamorika le mpanala ain'olona mpamorika reny reo le mpamorika ireo ve raha efa tena manana an'lay ao anatin'ilay toetsaina hoe ity le cible ty no tifiriko dia mazava ny zany ohatra raisinay telo miralahy Andrianarivo afatra andria malala Fianoasina Marjona Ratini dia eo zany le vehivavy le atao hoe Fianoasina Andrianarivo afatra mitondra Rambokazo Marjona Ratini mitondra Donaty andria malala Fianoasina mitondra Brosety hitatsika am'izay le karazana zavatra anankitelo tsy maintsy mihinana zany ny aloha ny tompopety fa raha olona anankiray fotsiny no mitondra zavatra le Rambokazo mety ho tratra izy zay le teneniko hoe any an'le cible aloha le olona tena ciblena nanaovana sary mihetsika mba omeo alalana ary za Marjona zao raha mitenonareo zao de zao ary ianao de makanesa ty amin'ny Azera makasary efa hito mba masoko ito ny caméra miaraka micro etiko any angalana sary an'le Fianoasina ny antony tenenako an'izay maninona izy io ny afenina maninona izy io ny araka tany sarababe mba hoaka tao tamin'izy niditra tao dia aveo dia natokana toerana dia zao ny olona rehetra tsy mahita azy tsony azo anaovana tsokombakomba raha nga le raharam-pirenena nakaizy izy sa aveo dia lasa liziny izy zany dia izy tsika telo mirala lasa fangalam-perina zany le izy hoe nakaizy izy andre zao fanontaniana nakaizy izy tena mihitsy no miteny fa io fanasana zay natao io le Fianoasina vehivavy fa eto aminay misy lehilahy no miteny hoe nanasan'reto olona 30 reto a fa ny akoatran'izay le nitondrana tany ivelany nafaty sy lalatsaky ny ainy mazava angam'izay rehefa mazava zay de hoetitsika le fa makavakana hoe rehefa reo olona ireo zany lasa le izy mako miverimberina na le mpitondra raha miteny mihitsiny hoe lasa raha fianakaviana efa fantatra ve fa raha raha-mpianakaviana ka inona tsy le fianakaviana ve zany ny ciblena hoe reto zany no cibleko ao anatin'le izy de tapitra ny andreto de vita sady anampitenenina sandray ve tao de nisy an'le fanagejana sy ny fanaovana raha matahoran'le olona de nareo tsy maintsy niteneny reto eto de miteny zay tokony miditra zay tokony ho sambory zay tokony hanaovana fanadiadiana anao fanadiadiana satria misavorivory ny sain'olombelona am'izao fotoana izao ao anatin'ireny sehatra maro isan-karazany reny raha misy zao raisitsika ny ady firenena io resahaka io a ne mbola tsy mitsahatra rehefa ela be Ukraine sy Russie
raha mikendry ny rusianna Vladimir Poutine mikendry an'ny Zelensky amin'ny toerana zay misy tokony de jereo tsara le izy tratra le tanjona jereo tsara le zavatra nataon'ny filoham-pirenena amerikana Donald Trump rehefa nijery an'le hoe ty le tobelle misy nucléaire atao Iran de nitifiriny potika discible ve zany izy isika eto reto le olona le hoe manao an'le tifitra efa fantatra le olona hotifirina aty am'la le olona tsy manatsiny latsaka ny ainy sa zavatra mampiakapeo zany sady mahasorena rangaha efa natsidiky le olona nanana kitana teo atsorony teo za zao te teny mihitsy ny ataoko hoe manana bokotra indray satria midina ny zavatra zay nyresahany hoe nisy fanadiadiny efa nataoko fantatro tsara mihitsy ny ary ny rahana io tany mifaritra avaradrany tany tany anjozory be tany nisy fanafian-dahalo tany fianakaviny io fa tsy dahalo aloha de azava ny resaka rehefa nanafika atao ry zareo de nidiny tao anatina tokantrano anankiray ny olona roa amin'ny telopolo de nidorany tapitra tao ny ainy aiza raha zao fanadiadina makasika an'ireny fa maninony ty lasa voizina be satria misy olona reo ao aloha de tsorona ao anatin'lay izy de sarosaromana de avoaka ndray lay sary hoe zao ny anaran'le izy ny zavatra apetraka zany ao anatin'le sihatra de tsotra ny fahavalon'ny volana martsa aza manao ambany maso tsy hita ary mitondra ny fahavalon'ny volana martsa teto amintsika nisy fiaraha misakafo efa naverimberiko teto olona mpandrara sy mpanefoefo io ary mamimbahoaka io raha le asena milatsaka ho filoham-pirenena lany teto amintsika mamimbahoaka io ary io tsy mba misehoseho rehefa resahana izy zay sisy tena mpinamana be mifa indrisy fizy mivady mihitsy mivononareo rehefa resahana io de miteny mihitsy ny hoe tsy miditra anatina sehatra politika fa tsika manampy mpiarabela satria malagasy tany ny poirany voalohany ny fahafatesana olona tamin'ny alalan'ny fanapozinana le olona le namorika satria le olona vo ny ainga teo tsy tonga tany amin'ny 10 kilometatra de latsaka ny ainy ny anankiray le vadiny tsy tonga tany amin'ny hôpitaly be tany Fianaratsoa tany Ankialamavony resahaka io latsaka ny ainy ny zavatra misy rehefa le olona nandidina tao anatin'ilay izy zay be de be maty de ny antso satria zany efa maty izy mivady tompopety ny antso tao anatin'ilay finday zay an'ny tompopety ny tompon'andraikitra eny anivon'ny mpiaro ny fitondrana satria efa zay zavatra efa miova le very le teny filamatra sy lay mpitsabo rehefa natsony io an'le mpanampy tao an-trano de efa tsy nandray tsony izy de lasa nandehanakany efa tapitra ny ainy satria na ny antony efa ninana le ampitsakafo tao koa izy be de be latsaka tao anatin'izy io ny ainy aza dinganinareo aty any Ambomalaza ary tatary reo zavatra reo rehefa nandeha de nandeha mangingina tao de nitenenina fotsiny hoe misy enina niditra ponja izy maninona tamin'ity ny lazaina mihitsy ny vadina mpanao baolina kitra ny mpanao sakafo ny mamarasoa satria izy vehivavy leo fa tsy raha hoe tatarabe raha le lehilahy izy de tatarabe fi mamarasoa zany niditra tany maninona reo telo reo niteneninareo fa maninona le olona enina zay tsy fantatra raha le zigzag eny de tena fanina ny olona za zao tena mieritreritra na ty maraintera mbola tena ohatran'ny fanina mieritreritra le izy manazava le olona eo olom-panjakana manazava de hoe le olona le ao amin'lay rahavavo lay renylay tompopety sy lay kozinina lay zay le inona moa zany jeu de mots inona filaza zany lay teny ampiasainy zareo anatin'lay izy de eo le olona misangoatsy ahoana tsara le alina makary zany ny an'ity zany ny an'ity de namono an'ity an'ity de hoe eny any an'le farany zay tena tsy ilaina an'le olona teo professeur Rajoelandrinirina izy namoaka zany hoe le adihevitra lava be teo zany tsisy dikany ny tantara fotsiny hitanareo le ohatran'le ampiteneniny ohatran'ny bloky de mameripeo hoe zao ampitenenina fotsiny fa any an'le farany mihitsy vo nytenenina manina raha tonga de nitenenina izy de rava
vita nena atao 10 minitra de vita e le hoe re resaka datura speladone zay tena tsy samy teny amin'ny mihitsy ny ao zay satria teny ratsy io aminay fa io zany rehefa jerena am'le ao vonaseoko ny olona teo an-tanàna hoe misy be deabe ao raha vo miary ny anaran'io ao raha ny anaran'izay tsara zay eritserentsika am'izany io zany lasa ny vadika hoe pozina mahery vaika ny zavatra azo apetraka zany am'izao mazava zany ny lalao eto amin'ny tany sy ny firenena fanatsipiny reto mpiaro ny fitondrana anankiroa reto sy ny tony amin'ny mpampanao lalàna sy ny ministeran'ny fahasalamana tany amin'ny professeur Rajoelina Andrinirina amin'ny baolina de izy ny samamoaka ilay fitenenana satira ny tena zara andraikitra sy ny zara adidy eo amin'le izy de ny ministera ny fahasalamana na farafaratsy mba tsy tenenako ale farafa ny tony amin'ny mpampanao lalàna ny tokony iresaka azy ao anatin'ilay izy hoe ny ministera ny fahasalamana efa nyteny hoe efa nalefanay eny anivon'ny fitsarana io singa io de izy menadany alabalako zay le teneniko atsika hoe ny zavatra tokony ho tenenina tsy nodresahana fa ny le tsy mivoto manaintaina ny tiana ho resahana ao anatin'ilay izy apetrao mazava ny ao anatin'ny zavatra apetraka raha mikendry zao am'izao fotoana izao misy mpanohatra eto Madagasikara raha mikendry mpanohatra tsy hiteny mihitsiny hoe mialy anareo sanatria vovavaladiny lely ty resahako ty mialy nareo FFKM mialy nareo mpitondra fivavahana tsy hiteny an'izany mpanohatra raha resaka politika ny resahana fa raha hiteny izy de miteny an'le hoe miala ny mpitondra fa mampijaly vahoaka sy mampalatsaka ny vahoaka ao anatin'ny fahantrana zay le cible fa ny enreto cible hafahafa lasa mampimeo izy ny tanora any ka le zavatra tokony ho resahana tena izy mipetraka tsy izy itsony tsy matoky itsony zao zao de tena mazava be za zao raha salamiko mihitsy tsy matoky andro zareo itsony a tena za moa fatra am'izay fa tsy natoky satria ny zavatra misy fehifitaka tena fehifitaka ny tany ary behetraketraka ihany koa ny olombelona ao anatin'ilay sehatra tokony ilazantsika li maninona zany ny andrasanareo faharoa amin'ny 30 maty eritrereto ray volana zay raha tao fanjava raika nefa le ray volana am'le mpiasa hafa io misy ny ray volana nen'ny olona nefa 10 andro de efa miteny zay maninona miandro ray volana ty aorinonareo amoaka niny ihany tsy nandraisana fepetra za tsy miombokevitra intsony am'le hoe alefa ny velany reo olondreo fa misy tafapiritsako raha vao velany raha izay zao raha izy eto tanàna tsy ity izy hoe lasa izy raha izavina lasa raha izavina ndray izy zao ny faharoa manarakaraka izay raha alefanareo any reo ho an'ilay ministeran'ny fahasalamana izay ny teny an'le hoe raha vo esorony eo ny resaka oksizena sy ny karazany maty reo tazonina ny oksizena ve zany le olona ny tiako resahana ihany koa raha faharoa zay fahatelo raha alefanareo any reo tsy maintsy anao fanadiadina lalina ny manam-pahaizana zay andefasanareo andreo sy ny firenena zay andefasanareo andreo de ho trato eo am'izay ny laingana feninareo hoe izao le tena zava-misy mahakasika anazy io satria ny any tsy maintsy hitrandraka hoe izao marina reto sy reto sy reto zay nge le nyresahako teto hoe raha reto sy reto sy reto mame an'ity de galina an'ity za zao hoe tena miteny mihitsy ny hoe za raha nga tena misaotra lay le manam-pahaizana malagasy lay inona moa ny resahako teo le dadarabe de amin'ny teny hoe mamarasoa tena misaotra azy satria izy nanao fikaroana lalina be lalina le fikaroany eritreretintsika hoe izy nanao an'le fikaroana fa le fikaroana natao mamono fa itsika tena izay mihitsy mahay mamono tsika fa tsy mahay mamelona ny zavatra apetraka zany rehefa nikariko izy eritrereto ny alaliny tsainy
hoe tistisy ty no akambana de mamono anyty maninondreo raha alaina izy de asena manoro mihitsiny hoe izao zany ny singa am'izay ringany eto amintsika voalavo zany ny afaka atao hoe tsy manafatra tsonytsika avany ivelany eto raha moa fanaovana afikasika mbola farantsika fa vononareo afomako ny zavatra tiana horesana zany ao anatin'le sehatra maro isan-karazana eny tsotra be andria malala feno asy na andrianarivo avatra no hoe nilazy ianareo fa ilaza an'le marina nefa ny tsisy marina mivoaka tao anatin'lay izy raha tena hijeryn'ny sorsa marina ny loharano-bavao ny resaka marina ny ainga tany fotony mihitsiny fa aza tao ny kajy efa vita hoe tia de mipetraka eto de tia ny avaliny ity zesta teknika fotsiny rizy maloralahy nitondrana le document be debe teo ambany masony le atota taratasy be debe teo ambany masony fa ny zavatra efa mipetraka efa anatin'ny tsikalaperitretany daholo hoe izy mametraka le iziko hoe ity mifanontaniana petraka ao de zay mamaly an'ity de tia indray ny ianao fa le izy fotsiny ao anatin'lay izy zay zavatra apetrakitsika zay tsy mazava ny amin'ny hoe iza zany am'izao fotoana izao no everitsika satria de mbola mitoy izy ny fanadiadiana re olona zay nihina-tsakafo ka velona mbola hiakatra zany nareo alaina ambavany mbola hijory vavolombelona zany nareo za tsy any am'ireo tsy any an'le marary intsony a tsy any an'le sitrana intsony a fa karoy ray zavina aizy ray mizavina am'izao fotoana izao ampafantaro an'ny vahoaka eo raha zao nareo milaza le hoe inona moa le nitenen'le mpampan'olalana hoe azo atria ambe sy maro le fitsarana teo anie zay rehefa nanatrika teo tsy nahazo nidirana ane tao hoe na le olona manamanjoa ane tsy tafiditra tao aza manao kobaka ambava ranga azo atria ambe sy maro maninona raha tonga de lalona mpitsarana de atao eo ankanja ambary a de eo zany miara maheny eo de eo ny vahoaka malagasy zany ane sosikevitra azo atao hoe de misy mpiaro mpitondra eo miaro anareo ny zavatra atao zany amin'ny ankehitriny zay tsy mivaliny mihitsy ny hoe nanao ahoana le reniny de ao izy aloha fa rahamaso ahoany de nakaizy raha nyzavina ampafantaro an'ny vahoaka hoe io izy ary ny tena malasa saika ao maneritrehitra de hoe mbola marary mbola fotoana lava be izy ary tsy azo anaovana fanadiadiana fa ina aloha satandram-bavarana ore olona ny olona rehetra ne mahita anazy efa tena salama izy e aloha atao hoe diso ny fijerinay e le teneninareo hoe ny samborona le paster anankiray de nanaovana fanadiadiana de nyteneny zareo mihitsy satria zareo ny tompo lalàna hoe tsy maintsy anaovana fanadiadiana satria mamoaka vavao tsy marina de sambory avokoa arany reo olona rehetrarehetra mamoaka vavao rehetrarehetra reo karoy avokoa de sahinareo nareo le dimy le seo tamin'ny fahita lavitra reny manao fonana pabe maso an'ny vahoaka malagasy hoe miala tsiny re olona fa izahay mihitsy no diso de manetry tena io le elokibabona modirariny de manaiky vahoaka malagasy hoe ay nanana fahadisony izy rehefa nitondra teo tika ara-valomanina ka vio izy laza de miverina de niteny izy tena mifona tamin'ny vahoaka malagasy izy rery angamba zao mpitondra mba mifona tamin'ny vahoaka malagasy de mba manana koa nareo finiavana sy fanetretena hoe ifony izahay fa tena diso fa izao ny tena zava-misy marina fa aza safosafona de ianina le tantara zay nisy be de be ny tantara hoe le tariananina de mieritreritra zany anga le mortadelina nentina avany tomasina ve makany ambositra ve ahina ho lany tamingana ve le mortadelina de avany mivatsy sa ve vola mena avadika avy le mortadelina no entina tany zany fa antanina daholo zany fa ny tokony apetraka de ny hoe rehefa ity sibla de tokony io zany no izy fa tsy hoe tia ny tifiriko de manodidina ny maty